Anapaka-ombontsika anie ny fiadanan'i Kristy. Amen. Dia raha sy misaotra anao zay raha eo no nanomezanao anay indray herinandro vaovao zay afaka antsoinay bebe koa amin'ny fanarahana anao dia ampahirezy zay tompo mba ahita fifaliana mandrakariva aminao sy azoto anoty tenao anao indray amin'ny tontolo andro ity. Dia voninahitra ao anie zay ataonay rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ray zanakary fanahy-masino. Amen. Ny anjara mofinaina antsika amin'ity andro alatsinainy 9 Desambra ity dia Korintianina faharoa toko 17 raisina eo amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 4:10. Korintianina faharoa toko 17 raisina eo amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 4:10. Amin'ny anaran'i Jesosy farany rahalahy mifalia aoko tanteraka anareo mandraisa ny fampiononana, ny raisa saina, ny havana ary Andriamanitra ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo mifanaova veloma amin'ny fanovana masina. Olo masina rehetra manao velomanareo ao aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana avy amin'ny fanahy masina. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala didiny soratra masina tsika hoe mifalia aroako tanteraka ianareo. Mifalia aoka ho tanteraka ianareo. Ahoana no atonga sy atonganao ho tanteraka? Tsy misy afa-tsy ao amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy raha teny efa niteny hoe tsy tonga izy andrava fa anatanteraka sy atanteraka. Tsy ho tonga amin'ny fahatanterahana sy tonga amin'ny mitanteraka isika sy afaka manatanteraka raha tsy miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy mantsy ilay manana fahefana rehetra nan-danitra sy tia tany ka raha misaraka aminy ianao dia tsy mahay manao inona na inona. Eto dia afaka mifaly isika satria efa tonga Jesosy Kristy. Indro izy mandondona maravara amin'ny foko sy ny voninao ka avelao izy mitoetra amponao sy anapaka amponao ka hanana fifaliana ianao ary tonga amin'ny fahatanterahana ianao. Jesosy Kristy raha teo dia anaisotra antsika amin'ny faotantsika satria izy ilay zanak'Andriamanitra zay manaisotra amin'ny faotan'izao tontolo izao. Ary eto dia mitosy tanteraka aminao ny hoe Andriamanitra ny fitiavana sy fiadanana ho aminao. Zany Andriamanitra ny fitiavana sy fiadanana zany mitondra fifaliana sy fahasoavana anao ary anananao fahasambarana mandrakizay. Amen. Dia raha sy misaotra anao zay reo fa tonga tokoa ianao Kristy zay anaisona ny faotanay hanome anay fiainam-baovao ary hanolotra anay ny fiainana tsara indrindra dia ny fiainana mandrakizay. Ianao tokoa ilay fitiavan'Andriamanitra tonga ty amin'ity zao tontolo zao ty sy midina ty amin'ity zao tontolo zao ty ary toetra mimpony olona tsirairay avy ka ianao Andriamanitra ny fitiavana sy fiadanana ny anapaka amin'ny fonay sy ny fiainanay rehetra dia hanampifaliana zay dia fifaliana mandrakizay. Dia sitrakainy ary mivavaka hoe anay zay ny an-danitra mamasina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataony sikaponao dia tany tahaka ny an-danitra minaniny anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka na melany izy milika taminay izany mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ny sotra amin'izao ary fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Matoky sy ny antso anareo sady izany na nefy izany. Amen. Voninahitra leo an'Andriamanitra iray ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.